Gasy Rakoto. Record FM manolotra anao izao. Vinany. Nosoratany fanomezantsoa mendriky ny afo. Ralala, Oloravaka, Nofy, Ardiva no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanantotosa miaro fi. Vinany. Aty atrano sady ve ny tenanay vandro. Efa tongotsika kia. Fa iza nefa miteny anao hoe eto akia e? Tsy tamanato bolirevy hafa Moramory ianao fa henony olana avela. ka tirana iko zana nga. Tena nga tena fa karamaiko ianao sy mange manamboly. Oka re zay e. Ndao aloha ianao matory fa reraka. Fa reraka hoany ary za mbola te hira be mihitsy. Inony viravororaza tsy anaky moramory dia ataoko ahoana. Diavako ianao rehefa tsy anatitra anay e. Hoaiza ianao e. Miverena rehefa efa maizina be any e. Dia manina nefa zany e. Efa feno mpanendaka sy tsy lambotry ny ka lalana. efa hoe mba atero ao Ateriko ianao raha mahandry ahy isakafo alofa nona be. Vety anana ianao mihinana. Lova za miantoka anao. Vetivety fotsiny re ahy eo mpandrina eo aloha matoritory. Ampalahelo any vadiko ka. Zinarina toko. Aizandray ary sarika ny tsy tonga ihany asa hitako ka mbola nisotro anindray zay. Kosa fa niantso. Allô? Efa izy ndry? Allô? Felana ihany ty? Felana iza? Felana namanareo sarika hatramin'izay ka? Ay indry efa tonga ary mifanao fotoana any dia tsy miteniteny Sany mihitsy fa ilazaloza ary ny antsoko anao io. Loza ahoana? Fa misy inona? Mamy be tsy tompony tenany aty sarika. Sendra nandalo any nahita azy. Amin'izay tsisy namana akory izy. Soa aza fa mbola tsisy nangalatra teto ty telefoniny ty. Zany ve? Aleo fa ho avy ahy. Tsy taitra mihitsy nge ianao zany rado e. Vetivety aho fa aza miala ao aloha ianao e. Tsy azoko koa zany. Tsorotra koa ratsy sady ho avo nefa izay misy anay aza mbola tsy ongazaiko akory. Aloha ny firenana tsona fa mety taitra koa izy zay dia tsy miditra amin'ny lohany ny tena. Felana. Oay, to vetivety. Tsy lavitra eto angizay mipetraka e. Ay, ary ahoana no nahita ny lahy misy anay? Efa haiko ka.
fantatro soa zany izay momba anareo nandritra an'izay fotoana ela tsy niona an'izay fa mahita an'izao aho dia tena gaga ka aiza izy zany io mitapoka ambony latabatra io mamy be misaotra indrina plaza aleo fa hoetiko mody izy farado tsy azoko mihitsy angela zavatra mitrangy toa ohatry ny hoe tsy zava-boavaotsony ve zao nefa za zao tena manontany tena mihitsy hoe naninona loatra ny dia zao sisa ny farany sarika olona endrikely ange izy iny mbola resaka lavany amin'izay tsy ho viteto mihitsy zany ao meo numero azonanareo ohatra aloha ahy dia asiana fionana mihitsy sady efa mba hely izay mihitsy mety mipetra aloha ianao fa iresaka kely tsika misy marary mafy anga aza dia maniry loza ry sarika manontany aoko tsisy an'izany za fotsiny manana resaka atao aminao nga tsy mety raha rehefa aveo za ve vo mifo mihitsy tsy olana re zany fa mipetraha ianao alefa soriko ianao moa zany tsy afaka niova mihitsy fa dia tsy maintsy mamilava foana fantatrao angely ny antony fantatro tokoa fa mahavaolana ary ve zao ataonao zao inona koa moa nefa ny tsefa natao fa tsisy vokany leo ka ny fiainana ry sarika tsy atao an'izany mila miatrika ny olanao ianao fa tsy ny fisotroana akory nanovan'izany ianao ve mihevitra fa plezira ho any fisotroana tsy tompoko saingy tsy mana-tsafidy afa any manasitrana kokoa ny ratrako ka samy misotro ary ve zany satria tsy ianao rery angeny manana ratra raha seromonina aloha ny resahanao amiko dia okizay lohako azy efa marary mba dino ihany atao ry sarika so ihany aza fa mba mitokana titsika raha izao no fantatry ny ray aman-dreny sy ny havana dia asa fotsiny matory mihitsy aloha zao mety amiko Rado odry fa avaiza vao maraina izy zany ity ange zany no mipetraka ay fetsika mifanakaiky any izay ry amin'ry trano miloko manga kely ry mahagaga ny tsy nionana raha zany ka vo angana mihitsy ange no tonga atao riana le nandeha niasa tany amin'ny faritra ay fi vo herinandro mahely ary zaiko ary zay zany ny tsy nahitako andry ngamba maika be nga radio ie mbola maika hiasa io fa hoana tsy zany fa mba te hiresaresaka amin'lahy fotsiny ka efa hely zaiko ka androany tena tsy afaka fa aleo manaraka eny ary efa hitako koa io ny tranonareo ie mandalondalova rehefa malalaka tokony ao foana zay rehefa farany herinandro ay eny ary masotoy ela zany misaotra ho andry ihany koa Why? Fenan? Fa taiza fondry hatramin'izay? Tsy teto mihitsy afa sy vao tonga ka. Le hoe nandeha niasa tany amin'ny faritra? Tsika ange efa niona niona taiza ki? Etiko mamo rikay dia tsy nahatadidy. Mamo? Mamo sendra nandalany nahita andrimamo be tao amin'ny bara. Voaingina ange zany angatsy ny tantarain-drato andry. Tsy niteny an'izany mihitsy izy tsy hitako aloha izay natao tamin'izany fa nalaiko fotsiny telefônina indrina atsoko azy ay ve fa ahoana marina kiry sarika tena saika tsy nino nahita andry tamin'izay ahoana moa fa izay le fiainana fiainana ahoana moa misy olana fahoriana mihitsy iza maty tsisy maty nitokantranonay ny lasa fahoriana fa ahoana kia mahagagange zany tsy mainka angalondry mbola resaka somary lavalava ihany manko le izy tsy mainka ka
ndao hoe jery-toerana azy ipetrahana. Iaro marina rato ela lesy zany zay eo foana finareo ny tsy tazatazana ntsony tsy hita fa mitady zay maso e ka inona ny vaovao zay ilizay lesy dia tsy misy ambara lesy ka manahoana ny tokantrano vaovao efa roa taona ve ly ity mbola vaovao ihany roa taona sady tokoa ve mandeha zany fotoana zany ye dia mandehana amin'izay fa hoantitra ihany keo ela aleo aloha ilamina fa ahoana mbola betsaka nge ny adidy miandro eo tsy havita hitaizazazy eo ela eny e ohatrany marina ihany aloha zany e aleo fa tena hodiniana tokoa e efa firy zany zao mipaposy mbola tsy misy ohatra ka tsy mitovy ihany ve zany sika oka lesy marina fa ahoana tokoa e misy olana anga tsy hay mihitsy efa nanatona dokotera fa tsy hita zay vokany zany ve mandeha any amin'ireny mpanotry reny indray aloha mialany enina manaraka traitement nge zay mivady amin'izao fa ahoana ny hoe tsy nisy vokany tany amin'ny dokotera fa inona zany le tena olana e hoe tokony hiteraka fa mila manaraka traitement kely rehefa efa ohatrinona letsy ny vola lany fa ny maly tsy miova ihany e ny fanafody asainy hoanina mangany fotsiny na janona ny farany zany na isarika aza ngelesy lasa niova niova efa niova ahoana ty raha tsy mamiditra ny trano dia alaina mody any velany ihany fa tsy mahazaka ny tena ntsony maninona tsara hoe rado izy indray ve no misotro ka izao ngelesy miteny le dokotera hoe avy aty amiko ny sakana tsy azahoana izazy dia izay no nampidinginy rambo azy zany tsy haiko lesy ilazana azy rehefa mamo izy dia manao ranomasy toka sy midelira fotsiny raindray aza tena sahirana mihitsy tena tsy naposiko hoe sarika mahavita an'izany mampalahelo aly itsy izy tena tsotra sy endrika iny vady finy hatramin'izay misy fotoana izy tonga saina tapiko zany dia mifona ny ranomasy sady mitantara fa tsy zaka ny mieritreritra hoe tsy afaka miteraka izay fa tena nare mihitsy mampalahelo raha izany tsy afeniko an'lahy fa misy fotoana kivy tanteraka lesy mety afaka manampy an'lahy ihany hoe ahoana l'ity ka hitan'lahy nandeha nano fianarana tany ivela momba ny famombany io angeletsy tsy nateto hatramin'izay zany ve l'ity eno ma mbola tsy vita aza fa zany hoe fialan-tsasatra kely dia nanararoatra n'olo dia ahoana aza miteny asarika aloha e aleo tonga dia atao fizahana fotsiny lahy tena marina lesy zany misaotra le tsy marina efa tena tsy hitako tsony mihitsy angizy atao e tsy misy isorana letsiny amin'izany e zay mampinanana mandalovany hatrano fa miandry an'lahy ao raha pisy dia mifiry l'ity zay ahatongavany lahy mety foana e oky ary zay fa courage lahy lehilahy ny tena marina lesy zany misaotra dia mahazo teo lahy za koa mbola makayasy io za tsy adalaina fa toko mahita ny tsy fahita miao sarika andao ianao mody vato valalaka ity zao lesy ataovy mahita fa zany mba tsy aizany miaina ndaotsika andefa manara-baraka jereo nge retokorontana nataonao salalako zany tisy rarahiko azany zay tsy fa mody mandao ary aza zatra hitana mafy afa malala tanako ohatra fa misinina zao afa-baraka mihitsy ina afa-baraka ina zany mba ianarana tsivitsirina
zato andao hoentina mody aingana. Tena mialatsiny eky mamenatra mihitsy. Samy tokony hamenatra fa masim-bahoaka ka ndao aingana hiala teto. Fa hoany laty tohatra mivalaka be zany. Sady reraka ny saiko ny reraka ny vatako lesy. Tena ohatrany tsy mahazo aina mihitsy so dia mba marary koa ary. Ny ataon'ny sarika mihitsy lesa makarary isan'andro. Anga mbola manao mifanaony any. Vao mahaly arify niady tany amin'ny baratany efa menatra mihitsy anatsy ny olona tao an-trano hoe mandana vonjeo vadinao fa mahambe sady miada man'olona. Tena efa mihoatra amin'ny fefy kosa lesy zany. Gravy ka so dia mba misaraka kosa ary mety aminareo. Olty vadiko angely tiany fa tsy sipako akory ka hoe misarahana fotsiny ohatr' izany. Eny ka ny olana nge dia ny fahafantarany fa ialahy no antony tsy hahafahanareo miteraka ialahy ve mihevitra fa hanao ohatran'izao izy raha avy amin'ny olana. Tsy haiko lesy fefa nikeko teo anatren'Andriamanitra iny na maninona na maninona. Na afaty aza afaty ahoana moa izy aza no ahiko faty noho ny amiko raha mitoy izao fisotrono izao. Ka jereo amin'izany ko fa olana amin'ny olanay izao ny tadavako fanampiana amin'ny lala izy zany isaraka izany tena tsy miala otsako akory. Be fitiavana marina laka zay ny amin'ny mbola tsy hanambadiako. Tandremo lesy zany. Tsara lety le toe-tsaina nefa rehefa tena hoe fijaliana ho an'ny roa tota sisa ny fitiavana dia diny ihany izay hevitra izay. Misaotra lesy aza matahotra lafa tsy ataoko tsinitsinina akory ny teny lahy. Zay eto foana raha mbola misy ilana. Olty dia ahoana tokoa izany le toyany. Ataoko analizy any amin'ny labo aloha reto anampian'izay fizana efa vita teo dia ilazako eo ihany la. Eny ary dia ohatrinona lesy izany ny alohako. Tsisy an'izany fa inona ary ty ny hafa aza lesy ampiana ka ela indray ve nakana vola. Ka tsy izany ange fa haiko hoe sarotra ny ainan'ny lahy vao tonga amin'izao toeran'izao lahy. Fa tsy natao anararotana lety izany Eny ary zava-dehibe ao amin'ny fiainako mihitsy izao ataon'ny lahy izao lesy tena misaotra lesy. Ny aditiko no nataoko fa tsisy isoran'ny lahy zany. Ny rariana dia mba ahita vokatra soamantsara tsika. Marina izany milay lesy lahy raha tsy miova. Mampome ako ty lahy tika. Zay vao mba afaka miresaka tsara sady sarika koa tsy io. Fa inona ny tiandreo resahana tsy eo masony. Ny amin'ity olanareo tiako dia tena tsisy vahaolana mihitsy ve izany rerato Efa inona ngeny tsy nataonay fa tsisy vokany tsisy lasa mivary lava io. Ake tena efa tena fanaony mihitsy ilay izy. Ie ohatran'ireny foana ny fiainanay dia mampalahelo nareo ka raha tsy nilozandry izao izay mety tsy ohatr'izao no zava-mitranga. Tsy azoko inona koa izao ny ifandraisako amin'izany izao ka tsy manana namana akaiky akoatrandringa sarika dia rehefa tsisy izarana ny olana izy dia any amin'ny fisotroana ny joboka. Felahy anga tsy mba namana akaiky fa hafa ihany ny samy vehivavy akia sady efa miezaka foana manampy tamin'ny sy ny sisa fa ndraindray koa mba reraka. Dia ahoana izany ary izao ny atao hoe tsy haiko tsony mba tenena izy rehefa tafaresaka nareo ady foana manko ny efa rana rehefa izany no miteny aleoko sisa mandrina mety mba ho tonga saina izy rehefa mindrino mananatra azy. Tsy maninona ary firesaka amin'ny elahy koa ty ny tena mampalahelo ako. Za moa aninona fa izy no mampalahelo manimba tena. Ka olon-dehibe ange iny rato fa tsy manome tsiny azy tia ny lahy marina izy ka olona mivadiana ve tsy ho tiana ry felana sady efa voady koa izany. Fa vitsy ny lehilahy mahavita ohatran'izany. Saky fa ahoana toa mandinika be. Tsy haiko fa ohatran'ny hoe mangoraka anao izany aza miasa sainany amiko fa tsy maninona izany fa inona tokoa aloha na tonga andrina andeha tapika ohatran'ireny
amin'izay na nilarana aza tsy nandeha tsony. Tena marina nanana olana manokana angizabe izay azy ato zany tsy voavahako ilay izy raha tsy niala teto mihitsy. nanana olana ohatr' izany ry dia tsy mba nilaza taminay akory nefa nandritra ny 4 taona tsika mifampizarany manta sy ny masaka teny foana. Ka satria fantatro fa tsisy azonareo natao ary tsy nilaina akory ny tantaran'ilay izy. Tsy azoko kongezany olana be nefa tsy ilana fanampiana sa zay mihitsy tsy natoisana. Tsany kosa mampalahelo ihany ny mahafantatra an'izany na za zao aza tsy ny salasala reny ny resaka amindry rehefa manana olana hatramin'ny resam-pitiavana azy enatra ho an'ny lehilahy anke izany nefa tsy olana tamiko satria ndry efa noraisiko toy ny anabaviko. Ka izay mihitsy ny ilay olana tsy azoko mihitsy fahazavao tsy tiako ka sao dia animba zavatra eo. Tsy lamina an'izany ny saiko tena niova mihitsy ndrika. Zato tena marina nanam-pitiavana anao ary angaty salamo ndre makafoka zany ka mamy be amaly maninona fa ina ihany ary ty ataondry ity ka tsy zakako aky mieritreritra ny fiainako ory sarika fa nga moa tsy mbola manao an'le traitement ihany nareo amin'izao ka. Traitement foana fa tsy hitako izay vokany leo aiza koa moa aky no isy vokany izany traitement ataonareo izany. Ndry ary tia misotro toaka lava tsy mba mampalahelo andry ve mivadindry ary za tsy mampalahelo fa inona kiny raha tsy nataoko no hoe tsy afaka ny ananjana ka tsy afaka ny teraka afafangeza amin'ny famalindry izany so dia mba efa tsy ilay olana tsony aza maka leo andry fa rady mihitsy tsy tia azy tsony angandry io vadiko ve tsy ho tiako ndry faly mametsiny amin'ny makararo ny foko. Za kosa nge aky tsy hoe mametsiny andry fa milaza ny zava-misy fotsiny ahy oko izay fa leo an'izany resaka izany aka masotondry sarika ohatra lasa fotsiny izy mampalahelo azy atoka. Vandravandrana io vola hita dia tsy maintsy maimpotoaka foana moa zany ianao vao miditra ny trano ka volanao nga mialy efa tafahoatra mihitsy ny ataonao ry sarika vadiko ianao ary adidiko ny teny bon dia miteneno efa tsy koa rehefa reraka veto atsy anginy hoaizy ianao mbola miresaka angatsika mba efa zaza tazotazoma raha ny atezerako mihitsy ny tatavinao misy fetra ny fandeferako dia aninona inona koa zay enao lehilahy oy azafady akea tsy fananiko io fa mandratra loatra ny tendry mbola tsisy nikasy taranaty ao fiainako loatra ianao azafady sarika lasa ndray izy inako ary tia nataoko tsy aminao nga sarika fa laiza amin'ity andro vao maraina mifamaly izay maly ariva dia lasa izy mbola tsy miverina hatramin'izao ohatray ao mandrosao aloha fa nisy inona indray rato mamy be tao tezitra mafy dia voafetako tonga dia lasa nandeha izy mba enjana koa izany dia tsy nenjianao akory ve nanenjy azy afa tsy hitako tsony efa tamin'ny firy ary vao tafody avy ny mikaroko azy saika tsy narainako mihitsy ny andro olona mamy koa ve raha dia tsy hotratranao kosa
ka tsy maintsy mbola nanidy vavady vao nandeha nanenjika azy. Tapitra ny teteziko daholo rehefa bara. Efa niverina nody aho vao nilasan'ilay mpivarotra atao ivelan'ny trano hoe naka taksi hono izy. Tsy maintsy mody eo iny izany fa mba mety naka saina kely fotsiny. Felana, tsy mampandry ny saiko sao dia nisy nanararoatra any iny. Manina nefa raha tsony ka tsy mandeha ny finday any. Tena tsy mety tonga saina amin'ny ataony mihitsy ty sariky ty ka. Minao fa mbola iova ihany izy indray andro any. Mahagaga ny olombelona, tsy mba mahita ny vadisoan'ny tanana. Tsy azoko. Ka tsy tsapany sarika mihitsy hoe manana vady eny sady tena tia azy ohatranao izy. Mety hoe tsy ampiasa sambatra azy angamba izany. Fa izy izany mihevitra hoe ho sambatra raha mananjanaka na dia manana vady maditra aza. Firifiry moa ny rem-pianakaviana mizaka mangidy amin'ny fampitsaliam-badiny azy. Ka samy manana ny mahaory azy ange. Dia izay tokoa angaka. Raha zany efa ny teo amin'ny toerany dia ampiasa sambatra ny manana vady endry sy be fitiavana ohatranao. Azo vady ohatr'izany rehefa zaho matahotra. Ohatra ny lave. Felana, inona ary ty e? Mipetra tsara ka? Rato ka tsy haiko angefa ny hevitra hoe ampy hamafa ny fitiavako an'lasy ero taona ny sitahako izay nefa sao vao mainka tsy voafihako e. Fantatry ndry tsara angefa manambady ahy sady namandry akaiky. Fa tsy sakana ho amin'ny fitiavako izany rahato meo ana dia sombitsombony ihany aza. Tsy manina fa ampiasambatra zany. Felana. Taiza foana ianao? Maka saina kely fotsiny ahy. Dia tsy tsapanao mihitsy ny fitaitainako. Ny finday tsy alefa, farafaratsy mba nandefa mesazy ianao. Safady. Ny fahitananao ny zava-dehibe. Izany mifona fa nakasitananao. Rato mifona tamina taoko rehetra. Tiako fantatrao nefa fa tsy fananiako reny. Dia hamono eritreritra fotsiny aho. Akizay malalako. Fantatra ange ny olona mahazo anao hoe tsy manome tsiny ianao fa miezaka mitarika anao tsy ho tonga any amin'ny fahazaran-dratsy fotsiny. Misaotra rato aza matahotra ianao fa hiova. Izany fahasambarako indrindra tia. Tsy misy iriko ankoatra ny filaminana atao tokantranontsika. Izaho koa hiezaka anao izay azoko atao hamana ny olona nefa. Oko izany ho any ka izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Ny fifankatiavantsika ny lehibe indrindra. Ndry marina tia izany. Tsy afianko an'lahy aloha fa somary kely ihany ny fanantenako e. Fa hoana Lisy? Jereny lahy. Tia ny valiny Analisy. Hoe tsy teraka mihitsy azany. Misy ihany ny azo atao fa tahany vokatra tsara no ambanimbany. Ieny tsy manina Lisy fa aleo ela nanenina ihany. Ary courage lahy. Dia ahoana tokoa moa izany Lisy raha tsy afaka miteraka mihitsy ahako. Inona no ataoko? Efa niala nenina nge lahy fa tsy hoe mipetra-potsiny. Iny anaovako ny sarika ny mampiasa ny saiko fa ny ahy mety ho zakako ihany Lisy. Akino amin'Andriamanitra letsa ny fiainana. Eny marina izany. Sotra Lisy fa manana raha lahy mihitsy ihany isy an'lahy. Tsy isy isoran'lahy izany. Dia mbola misotro foana izany sarika amin'izao? Mbola ho foana e. Mamy izy avako maly dia mifamaly to izay. Nandratra loatra ny teniny dia voafetako ny tamaina ny farany. Ratsy izany. Tonga dia lasa tadaviko fa tsy hitako. Saika tsy narainako Lisy ny andro ny taintaina hoe lasaisa izy amin'ity izy efa mamo. Mampalahelo ahy alaka. Fa ny mahagaga nge Lisy. Ny verina izy mahaly maraina dia niova be. Niova hoana? Ny fona tamiko e iova hoana izy.
Ka tsy efa fanao ny ve moa zany? Afa-tsy toy ny mahazatra mihitsy ny fomba firesany. Ary omaly izy zao tsy isy fotoan-katsony nody. Fa tarafodiana ihany anefa. Eny taratara aloha fa inona mahatonga ny lany tany an'izany? Mba lasa fotsiny saika engane zany ka mba hiova araky ny tenin'ilay izy. Tsy hafahafa ve zany? Ny fahatongavan-tsainy ny zava-dehibe amiko. Eny tsara rehefa vonina ny ovy izy. Ary tsy salama ngandry to malomalo kendry izany. Ohatran'ny lasa saina fotsiny aka. Misy olana? Tsisy ka. Rado ho sambatra amin'izay zany ialahy. Eny izay ny irina dia sany fahasambarako mihitsy ny olana ry. Trano kosa rehefa sambatra zao ialahy dia manadino ny fitiavako. Velana ka tsy fanainiko ange ho ahy ary zany tiany latalohan'ny sarika saingy tany amino ny fitiavany laniny etefa. Adinondry foana rehefa mahita an'ilay tiandringy endry fa raha io zany tsy tia mihitsy. Tsy hoe zany fa miangavo moa manimba zavatra nge zany raha misy mahafantatra ka tsika rery ange zany angamo zava-baovao fa tsy miteo ihany ny tohizana. Ka reny any izay efa ny manenjika ny eritreritro. Raha tena namako zao ialahy dia mba ampino lahy. Ampiko amin'inona ary? Kely fotsiny ange ho ahy dia ampy ahy fitiavana kely fotsiny. Elaela indray aloha vao hita. Aiza kosa vao tamin'ny herinandro aho zany tadiako. Sa efa nalahelo. Tsy natody herinandro zany ilay fitiavana nomeko fa za manana vaovao tsara be ho lazaina andry. Zany lasa hoainga anary niova ihany nge le namantsika ny farany. Tsy azoko. Tena niova tokoa nge sarika ary velany. Tsy mahamitsony izy sady tena niova niverina ohatran'ny taloha. Zany tsara zany. Zao vao mba milamina kely ny saiko mba misy fitoniana ao an-trano. Dia lasa tsy hita tsony alahy. Aiza kosa miezaka mandrindra ny zava-misy fotsiny aho. Efa saika andalo taty mihitsy aho ilazan'izany fa sahirana amin'ny asa foana kia. Dia fitantarana olona sy fifaliana zany ny tena ilan'ny lahy. Azafady ary raha tsy nety tamindry efa zatra loatra n'ilay fifandraisantsika hatramin'izay nge ahy. Fifandraisana namana? Dia metsiny avy endry izany ka tsy mametsiny an'la noviana. Malala sambatra fa tena niovindry zany. Ye nijalange ahy tamin'ireny ndry tsapako lesy aiza kosa ve akina dia biso aza dia tsy azo tsony na ny miara matorotro zao aza tsy nisy fa mba hanandry daholo ny fandriana rehefa mamavandry. Zany ve nataoko? Ye dia miaritra kely etsy ambony sezetsy ao lesy fa homerako avy zato eny zany tena hoarina ino ny an'le hirana eny aza tao ela ilako. Zay le tsy nitadiavako an'lahy. dia roviana indray zany lahy no velona. Mbola tsy voafaritra loatra eto. Miantso matetitetika eo ihany okay ry morary an'lahy vita soa lesy misotra dia korazy foana lahy.
raha ho atsakany sy antavany daholo reny fanafotsy toromarika meko an'la reny dia hono aly ty rahalany moa zany reny dia ahoana hoy teo ihany ny andaminantsika azy eny ary sotra lesy bainina be ny vitan'la tamiko le tiako letsy tsy sorana letsy zany hoe dia efa mba milamindamina tokoa zany zao ny fiainany lasy sarika amin'izao izy nifo zao atreto aloha dia zay tsara letsy zany mba mametra kely raha misia rija dia ahoana le sarokopia koa fa taiza foana lia la taiza moa fa teto ambonin'ny tany any mafy aloha elahy tsy mba ny sainy lany fijaliany mama tamin'ny fandehanany latsy hoe nakaiza ka nataony any angeny na tonga n'izany inona fa niditra ny lany be dehibe zay zay le tsy mety lazaina fa maditra foana le olona sady le ho an'le fampitahanantsika ro lahy ihany koa ahy isaky ny metsika dia hoe tsy mba ohatra ny rado mihitsy ianao mba kambana ihany ve lesy fa samihafa mihitsiko ka nisy lainga ary ve zany zay mihitsy angeny nandehanako anyvako ny fijerinareo aho fa tsy marina izay neritreretinareo dia inona zany zao ny fiovanany oentin'ny lahy vany zao tsy tany lahy ve hoe zao bandy mirijarija be zao tsy ova mihitsy lesy alatia raha endry lahy dia mandana mba jereo mama fa ahoana moa zany nahitako an'izay misy any lahy raha tsy efa avy tany ay dia ahoana hono za ihany ange lesiny mba tenen'ny lahy nefa tsika mitovy ihany efa ela hono nareo ny tsy nandalo tany kay ary aiza tokoa aloha re zao baviko tsy namelany lahy mihitsy mantsy raha tsy azony lahatra amin'ny farany ny tsy pahendry kely iny tsy ao izy sady tsy tsara lahy miona aminy aloha fa ahoana ty adino lahy angany adalana nataony lahy le sandoka anylahy tamin'izy tonga tao an-trano ve dia za indray no nolazay ny valin'ny fitorim-pitiavana hoe eny rado tianao koa so ihany aloha fa nalako tonga mama fa raha ino no nitolo ety mareninao elahy mety nanahirana ihany mareniny lao ol de fanga tokoa aloha tsy nolazainy lahy azy mihitsy ny fisiko so dia mba tsy rariny kosa fantany hoe misy any lahy fa tsy fantany hoe kambantsika ka inona moa ny olana sa hoafeny lahy mandrakizay aty mbola tsy ao izy ho sady za mbola mankandea lesy ay dia efa manaraka indray zany ko za tsy hijanony eleto ihany ko mbola mainka amonjy ny asako sy ny vady aman-janako vady aman-janaka otry ka laha rery le ty ny mahay manambady dia efa niteraka ve lahy ny zanako azy efa menadako dia niterahan'la fotsiny zany ny zanakolona nalaiky vady iziko zay mihitsy angeny ny akarako taty lazanareo an'izany mbola sairana nanangana tsena koa zay fa zao mba milamindaminy tandre fa matitro zao bandy zao okela hitandriny dia ahoana ozy mama inona moa nolazainy fa iaraka amiko any izy aloha ay sambatra lesy lahy manana fiainana milamina ohatray le ty fa inona ny olana zangy lesy tsy miteraka ataovy resaka matitra alo ty zany ve dia ihany anivako amin'lahy ka olona ray zao ihany tsika maninona ny misy an'izany sao dia izy kosa ary ny tsy milamina fa vao marina mihitsy lesy zany kozy marary angandry fa ahoana to malomalo kendrika tato ato mihitsy andinika ny fiainantsika hatramin'izay fotsiny dia malahelo sheria aza mankareti-po amin'izany lesy fa nahoana ary inona ny ratsy nataontsika ny zavatra rehetra dia misy antony daholo izay mety tsy fantatsika sao dia n'izao fa Andriamanitra tsy nampitondra izay tsy zakantsika sa tsy mihinana izany indray
Dia ino anefa misy fotoana tena resy ihany ka. Fiainana daholo aky izany fa tsy maninona, mila mitraka foana. Rato a. Dia hiteraka. Ahoana ty elany mila nefa za indray no sahirana amin'izay tsy mba ampidirina trano akory. Azafady lesy. Inona aloha no tadiavany lahy maika? Roviana moa lasimama no andeha lesy amin'io herinandro zao hoe misy resaka lehibe ho ataoko amin'ny lahy lesy. Izay ny tsy hitondrako any lany hatrany fa so ian'ny sarika. Hoe ahoana ty? Mampalahelo aloatra lesy le vadiko na feniko mafy tamin'ny fianakaviana fa teo aloha teo inge izy ka nivary lavy tamin'ny fisotroana mihitsy. Ahoana tsara hoe ty iny ve no navita amin'izany? Eno tena efa tsy hitako tsony mihitsy azo natao tsisy aloha hatreto letsy toy isoana aloha efa miketrika fanafody hafa indray zay aty. Tsara kosa zany mirary ianareo ahita soa zay tadavina dia mbola mamerina ny fisaorana lesy. Tsisy isaorana letiny amin'izany dia inona ny vaovao ankoatran'izay? Manaona mivadiny laho? Ao efa tsy misotro tsony fa mahalahelo lavy. Ampaherezo lesy izy mila tanjahana ny sainy. Mety adisona ve lesy manao zavatra tsy mety ho fanavotana olona ray sarobidy eo amin'ny fiainana? Arakarak' le zavatra atao kosa angamby. Allo? Fa inona ty ny antony mahatonga lamantany an'izany? Mba saina lasalasa fotsiny lesy. Courage foana. Zay aloha fa mbola eo mpanovana zavatra koa io miantsoatra an'lahy eo ihany. Sotra lesy tsy manadino Siria, mbola tsy matory angandry io? Ohatrany tsy te hatory mihitsy aho Efa ho amin'ny 7 alina nge zao ka tsy mahita tory ary ako. So mba tsy salama ary? Miasa be fotsiny ny saiko. Andrasa aloha fa anaovako dite kely ary ndry Ty, efa tonony tsara iny. Misaotra letsy Niasa be koa angandry androany? Tsy dia niasa be izany fa mety arerahana mitambatra angamba. Dia mila makaina tsara ndry izany Dia atory tampoka teo ka tsy izay ve moa no ilainy ndry efa rendrika sady tiako loatra ianao ry vady malalako. Mihena mendarana mihitsy nge fandalovany latatoka izay Tsy salama matetika sarika dia izay ny tsy nafahako. Fa inona mahazo azy? Ohatra ny lasa malemilemy izany mantsy izy. Fa oviny ndry ny nahita azy? Mifanena foana izay rehefa maraina mandeha miasa ka nisy fotoana koa nandalo tany dia izy ny tratrako tao. Ohatra ny arerahana ny mahazo azy Ary inona koa te hoanindry? Lasa manga. Inona ngaela? Sady misy sakay kely io Koa tsy manaizana ko inana andreny? Ka tsy natokana ho amin'ny manaiza ihany kosa ny lotony Tsy aritra lahatria nitsirika andry fotsiny okary misaotra ny lantsitika. Ary ohatran'ny ova ngendry izany Tsy azoko. Ohatrany hoe tsy rarahandry izany tsony na tonga eo na tsy? Tsy
isan'izany ry raty fa ny sainy lakoa nefa lasa lavitra. Hitako. Tsy tiana korotana ny fiainan'ny lafotsiny any tena marina fa raha ny tiako vesota zomiko aty mihitsy ela. Zany misaotra ary. Tsisy fisaorana. Tonga taty izany rahalanao izany dia tsy mba nilazainao ahy. Iza ny tena izany? Misy zavatra nijereko teny akaikindry mama dia nanarorotra nandalo tao dia tsy ao hono izy fa lasa nanaraka ny rahalanao. Sy ay vezy. Raha iandry any izy ny taty fa mbola maika iverona hono e. Nandalo teo mihitsy angizy fa niritsy teo e. Mba maika marina raha izany. Ary ve mama mbola tsy tonga e? Efa ela ihany izay e. Fa oviny izany? Tsy efa nisy ray volana. Ary angana sy ny latongolo gasy izany laoka izany? Ie, fa maninona? Tena tsy tiako izany fofony izany ka. Ohatry nanomboko ovinako. Tena te andoha be a. Hatray, fa ahoana e? Tsy haiko mihitsy fa lasa tsy dia mazaka fofony izany a. Tena marary angamba lety izany za ty ka. Ary sao dia mba... Rado a. Fa misy inona? Jereny laty. Oay, tena izy ve ty? Eno vao nataoko teo. Mitoejazy zany ry. Ie, mananjanaka tsika. Ndraiza ny hafaliako. Ho dada ihany aho zany. Izany ve dia mampitomany any lahy kosa e. Faly fotsiny atria. Za koa tena faly be. Tena tsy hitako tsony izany izay hanehoana ny hafaliako marina. Malala. Ahoana letsy? Ny fahasambarany lahy ny fahasambarako. Misaotra kia. Nandaitra ihany izany ilay ohatra nataonareo. Ie. Vaovao tsara kosa ange izany e. Fa gagana mihitsy moa izany. Izany tokoa e. Dia miomana izany rahaty fa hitaiza amin'izay alako. Tena mifondriva izany hafaliana izany? Fehiverina tsara velatsinga za ito e. Ny fiarahako amin'ilay ange tsy midika akory hoe ratsy toetra ahy e. Ary efa fantaotra hatramin'ny voalohany ny toerako. Sady nareo ange mba namako efa hatramin'izay kosa e. Hafa mihitsy ndredika. Fela ohatra malahelohelo izany e. Tsy azoko. Reraka fotsiny ankia. Dia mila makaina tsara raha izany. Sa navaoko lasopy kely? Ie, raha tsy manahirana indri. Tsy maninona ka. Vetivety ary e. Fa felana. Mety tsy afaka andalo matetika ato. Tsy dia salama foana manko zarika eo. Tsy tiako anao zavatra be ohatrano aloha e. Eny e, tsy maninona izany. Karakara tsara iny namako iny. Salama tsara nareo any. Mama to tamana mihitsy lity. Salama jiabika. Sady tamana no mahazo aina mihitsy ny lahy. Ay, tsara lesy zany e. Ka inona aloha vaovao e. Lahy mantsy tsy antso ahy mihitsy raha tsy misy antony. Te hisaotra ny lahy fotsiny alesy e. Saotra va tsy voavidiko vola lesy nataony lahy. Raha azoko tsara zany dia... Ie. Olky, za ange ka tsy mahantsaina mihitsy taoriana iny. Vao maika miampy an'izany, marina raha mba toritsony amin'ny alina. Alaminy ny sainy lafa tsy nanao ratsy angelahy e. Nanampy aza. Na izany aza letsy a. Tena... Izao fotsiny nataoko an'lahy lesy e.
raha ihantsika kambana ary mitovy tsisy anavahana noho izany zay zanaka alahy dia zanako ihany koa. eny ilaza moa milamitsainako fa mahagaga ihany hoe tonga dia bevoka ve izy ty vadiko ange iny fantatro tsara zay momba azy raha zavatra tsy azoko antoka avy eo asiako ataony lahy. Malasa saina ny lahy eo tena gaga ndray aho hoe efa ndray 3 volana ny kibondry tsy azoko fa naninona ny tsy fantatrindry raha tsy zao tsapako mihitsy hoe nisy fiovana ny toe-batako fa tsy taitra satria efa nipetraka tao an-tsaiko hoe tsy afaka miteraka tsikako. Dia ina zany ny olana lahy amin'izany zao tsisoka fa mila mitandrina tsara fotsiny ry amin'ny dito salama lavitika. Endre efa reny ve moa ny ainana dia tsy hitandrina ka andeha hitsena vetivety aletsy ok ary dia mitandrima tsara mandeha any oui chérie fa ahoana ry zany andray 3 volana ahoana nefa nandalovandritsy zaty aza vo 2 volana mahery kely atao hoe diso le rasazy tena eko mihitsy nefa natao teo sa ve nandaitra ihany le fanafodiny ary ohatrany ratsy ihany ny saiko nefa sarika ve dia sanatria vitamita salama tsara izy mianaka ao ie salama ary la mizao hitandry zao zato ahoana ki misy fofa olasaiko ala saika tsy hoteneniko ihany le izy nefa mety ho adosoko fa misy inona tsy maintsy ala eto indray misy olana ie lazao fa miampiasa saina ka sa zavatra ratsy miankina amin'lahy ihany fa tsara amiko aloha le izy lazao ary fa ela be zany mitoejaza zano efa ndray efa bolana tena marina ve zany raha tokoa zany zany ve dia sangiko amin'lahy kosa marina ve tena miteraka ihany ahy zany tsy azoko koa iala aza miasa saina amin'izany tena faly amin'ny felana tena faly ka mahagaga tsy nanao ohatran'izao ela tamin'laza tamiko hoe bevoky sarika aza miasa saina amin'izany ry fa naninona aloha n'izao vao lasaina amiko zany ny tena marina raha tsy fantatra ilay izy raha tsy zao zany ny toe-batako koa efa miovaova foana hatramin'izay dia ohatrany tsy nahataitra ay ve dia hiala eto ahoana moa zany ry ka ahoana ozy sarika raha mahafantatra an'izany ka nefa tsisy olona miaraka amiko akory sao dia hiterako olana lesy fa aleo ahy mialaka dia ho ay zary tsy miala eto tanahy kosa aloha lazaina azy fotsiny hoe hiverina any amin'ny faritra indray aho fa aleo tsy miala eto ary eno tena faly alesy sady fahasoavana ho any langy zany ny tombony hoako olo ty sady efa nomana ny boky mihitsy ahy zao eny lesy tsy hitako tsony zay ilazako amin'ny fisaorana ny lahy mariny aza misahirana amin'izany lesy fa efa tsapako na tsy hiteny azy lahy fa zao ahoana lesy iresaka amin'le responsable anay aloha dia odra mahazo alalana tiako anaovana analyse farany matsy lahy atao profo ela matsy tsy azoko entina ty raha hoentin'ny lany ve moa maninona eny mihity efa na izany aza tena ilainy zay tsisy olana lesy zany lazao rehefa tonga eto lahy dia ataoko daholo zay tian'lahy atao
sao dia efa tokony hividy fitaovana amin'izay kitsika. Zaza vao 5 volana koa ve lesy a? Maninona? Izay tsara fiomanana hono tsy tapoiny lozako. Aza maniry loza ho an'izany alaka ao ary kizitiny izany raha olona ka ela miteniteny fonako. dia iza izany no atao anaran'io zazy io aloha rahalahy kely a dia atao hoe fanambinana. Fanambinana? Dia raha vavy kely indray dia atao hoe fiorenan-tsoa. Inona koa izany anarana vavy izany? Hafahafa maninona koa? Mba tonoany ange manahirana be. Ka iza indray ary soa sa hoe koto? Izany hoe tsisy afa-tsy izay ny anarana fantatrindriny. Dia ataovy eo izany ny ianao. Andrekaka eo fa kizidinan'olona re izany e. Aleo vitanako vao madilo rehefa ratsiana. Tonga ihany laha ty. Tsy nahazo lalana tamin'iny. Mbola nisy examen nataonay koa. Eny tonga soa aloha izany azy. Misaotra letsy efa tsy androko mihitsy ikadonana teto. Kalme lafa za maika. Tena efa nanisa andro fotsiny aniny nataoko tany. Fa zao aloha lesy tena misaotra an'lahy tena misaotra irapoiratsaina mihitsy. Averiko foana hoe tsy voavidiko volany nataony lahy. Andriamanitra lesy amaly fity mitafotafo. Eny letsy misaotra an'lahy ny rarsoa dia irariko an'lahy koa ny tsara rehetra. Misaotra tsikitsiky izany. Zao hoe raha hita mihitsy velombolo. Mbola tsy nahatsiaro sambatra ohatra izany aletsy. Dia salama tsara nefa nireny sy ny zazany. Somary sarotsonyrotony ihany fa tsy maninona ka. Tsara izany nresantsika ireo lahy koa tsy ho tapitra mihitsy fa andao aloha hiasa. Marina lesy izany. Lamina tsara ndry aty. Lamina ka tsisy olana. Tsara izany ndry izany teraka alohan'ny sarika. Dia ao anaty komony amin'izany rirato. Inona ny tiandrio fantatra? Iza ny karakara rehefa terakako. Efa alamiko ten'izao izany fa za matahotra ndry e. Fahasalamahandry tandrovana tsara. Eny ary fa ny fitaovana mbola tsy ampy izao no tokony vidiana amin'izay Tsy mitovy mihitsy nareo roa vavy Fa ahoana? Sarika nilazako an'izany tsy taitra akory. Ka ny azo kosa zato mbola ho ela. Ray volana ve ny elanelany ho ela. Fa ohatra manenjika ihany ilay tsy neritreritra amin'izao fiainantsika izao ka. Aza miasa saina amin'izany mihitsy aloha ndry fa tsy mety amin'indry izany e. Misy mitsangana Allô? Malalaka fa misy inona alty? Ok are, ho avy a. Fa ahoana? Misy olona nga? Misy olona mila maika kia. Andeha ho any aloha. Eny ary. Misy inona alty mitao mikorobaka be lahy ny antso a? Mitony tsara aloha elahy. Fa ahoana e? Misy vaovao ratsy. Misy inona lesy e? Tonga dia lazao ka. Ny valy letsy ny analizy nataontsika. Jereo eto. Toa mitovy tamin'ilay voalohany. Tena mitovy tsy misy valaka. Tsy hisy fiovanana ny kely azy. Dia inona ny dikan'izany? Mbola tsy niteraka letsy elahy. Olty e, ahoana tsara? Izany io ampahany mason'ny lahy io ny marina. Tsy marina lesy izany tsy manaiky an'izany Eny fantatro hoe tsy ino elahy nefa izay ny zava-misy. Ny fitahan'ny vady koa izany. Mazava ho azy letsy kaly. Fa mitaka ny elahy. Tsy rariny kosa izany. Tsy rariny kosa lesy izany. Tena rato mitony tena tsy mety. Zao ve no nanaovana lesy. Nga tsara ohatra zao dia atao an'izany kosa lesy. Ka letsy rato kalma aloha elahy.
Ry to tsy mety ny trano nefa tsisy olona ato ary oatra mikorotana ange zany ato zany fanakaiza daholo ny akanjony rato to mibanaka be ty armoire ty ny kirarony koa aza tsisy eo tsony sasana ty ve dia nisy mpangalatra tafiditra ny tele sy ny sisa aza reo daholoko ary taratasy inony ty soratra rato kay andraso hoe sarika noratrainao loatra ny foko novitahanao satria zany lehilahy tsy miteraka araka ny teninao dia fitaka ny mba zahaza saingy tsy anameloka anao fa mety mba meloka ihany koa amin'ny tantara rarosoanareo mianaka manova mora rehefa tonga ny fotoanany dia avelao ny zaza hifandray amin'izay tena rainy fa zony zany veloma raha afako ilay momba tsy tianao rato mifona rato tianao afa tsy mariny zany tantehiteraka fotsiny rato fa hoana hitetana be reto ny fitahany sarika maninona tsy zanako ny eo akibony fa anizy tsy fantatro ka hoana ary nilazanao tsy ianao raha izany ka satria tsy miteraka rato tsy azoko ny tiana lazaina fantatrao tsara zay lazaiko hoe raha olona tsopo mariny ianao dia aza mandainga atsony rato dia vitanao verifelana ianao mba nahatokisako hatramin'izay mifona rato tsy sitrako mihitsy ny amitaka anao tsy sitrako fa nataonao atsitrapo ka ianao kosa nge vao hoe niofo sarika dia nanomboka tsy nirarahinao dia izany no ahafahanao mamitaka avy ianao nge raha nitsotra fotsiny hoe tsy mety aminao ny miaraka amiko dia tsy nanisy olana ary efa teniko zany mifona ho azy ado mifona moa mbola vitanao ihany mengolangolaniko mifona nofitahanao na raha rotinao fahatsorako sy mifahalemeko ry felana ka tsy nananeritritra ny amitaka anao mihitsy ange afa zaza mba voafitaka voafitaka ahoany sao hoe nisy olona niaraka tamiko rehefa nitoejaza taminy aho dia izay mihitsy ny tao an-tsaiko voalohany hoe hiresaka aminao kanjo ny vadiany mbola tsy vonona amin'izany hony izy dia izany namidinao mpitsanganana ka saika hitsotra marina ihany ange afa ilay vaovao mahakasika ny sarika ny nampitsiry ny hevitratsoka hitanao amin'izany tia tena ianao vehivavy tsy vanina rato andray kosa tena tianao amin'ny foko manontolo kosa ange izany no atao hoe fitiavana aminao mifona moa mifona ao ianao mialahinao tery rato ahoana ry ty hitanao ndrika eto amoron-dranomasina eto foana zany no ataon'ny lahy isan'andro za mihitsy angamba lesina efa raha tsy vitana tsisy an'izany fa na izany azy aloha misy anamelohako an'ny lahy ihany kosa nampirafesako any sarika tsy tany lan'izao mihitsy ve ny fahamarinan'le teny hoe mpamosavy milevina amoron-dalana ka mahatateza valikitsaka haiko tsara lesy fa diso izay ny alako moramora atao amin'ny sarika dia mba te hanontany any lahy ry hoe ahoana vitany lahy ve teny nampirafy mivadiny lahy manaiky lahy eny manaiky ary mbola vitany lahy ihany koa nampiray fandriana ny vadiny lahy tamin'olo-kafa izay tsy sitrapony sady tsy fantany akory
dia hiteny zany elahy hoe zany tena olo tsy vanina. Tsy dia hoe zany kosa aloha fa za kosa lesy mahita hoe tsy rariny kosa aloha ny nandao zany lahy ny vadiny lahy fa niriny lahy ny ananany zanaka mba ahasambatra azy. Elahy nefa fantatra ela tsara fa tsy afaka hanome an'izany. Kinona zany ny olona rehefa nahazo ihany izy. Sady raha araka ny fitantarany lahy teo angely lesy dia hoe tsy tena ireny vehivavy mampirafy be ireny izy. Eny mety hoe justa nandray zaza tany ho any fotsiny. Ka za le fitahany mihitsy lesy ny tsy zaka koa. Fa elany namitaka azy voalohany, elany nanitsaka ny tokantranonareo voalohany. Ary sanatria moa zany zao lasa manantona ny sarika ihany felana dia mitantara ny fifandraisanareo dia mba ho zakany koa ve ozy elahy. Ka inona ary zany ny heveriny lahy fa tokony ataoko e? Manaitra ny sainy lahy fotsiny aho fa tsy anjarako zany. Ary fiainany lahy ihany koa zany fa tsy za mihitsy anie ny ilaza an'izay tokony ataony lahy e. Tena mbola tsy mazoto aloha lesy hatreto. Nataon'ilay ihany ve le izy? Zay mihitsy ny tsoko an'lahy io e. Loza kely ty nitako tany. Nisy inona ty? Omaly vao nisy fotoana nijerena andry zareo. Ny vadiny lahy aloha salama tsara fa felana ny salama e. Fa maninona izy? Nararery tao an-trano tao. Ny olona teo amin'ny manodidina aza ny teny tamiko hoe efa andro vitsivitsy mihitsy hono izy tsy mivoaboaka toy ny isan'andro. Efa saika ho jereny zareo mihitsy aza hono. Dia tsy nijereny lahy ve? Olona efa marary zany ve le tsy dia olona lovana fotsiny e. Tena efa reraka be mihitsy izy tao. Tonga dia nampidiriko hopitaly. Dia efa nanao ahoana? Tena atahorako letsiny ainy e. Mariny. Tokony hodidiana izy zao hamoahana an'ilay zaza nefa tsisy olona afaka hanosony ny taratasy ilaina amin'izany. Olona reraka be zany ve ty ahazaka fandidiana indray e? Ka tsy mana-tsafidy fa tsy mety amin'ilay zaza ntsony no mijanona ho e. Dia ahoana ary zany e? Tena tsy misy mpikarakara angeletsy le zanak'olona ato e. Apio le tsy izy fa tena mampalahelo a. Za koa tsy tompona andraikitra ny aminy fa mandalondalo mamangy azy fotsiny nataoko. Eny e, aleo fa androany any aho dia hiakatra. Sady mila miresaka amin'ny vadiko koa. Efa miverina hoe vady amin'izay. Antsika zay lahy lesy miresaka tsara any amin'izany a. Oke ary. Mba ataovy eo aloha lesy zay mety a. Efa manahoana izao? Sarika, ahoana na lalandry aty a? Ny aso andria dia olo-kafa ny namaly sady ny teny hoe marary atindry nefa tsisy mpikarakara. Ve tena marary akia. Tafaresaka tamin'ilay dokotera teo aho fa ndray andry hono ny misy olana. Sady efa tena kiravy. Ary angamondry tsy hoe any amin'ny faritra indray e. Tena ninona koa zao tsy niteniteny hoe efa manambady. Sarika, tsy ahatrela tsony akia. Aza miteny an'izany aloha fa mbola mitsabo angetsika e. Eny, efa tsapako akia fa kely ny eriko. Tsy maintsy mbola didiana koa moana n'ity zanako ity. Mahakasika an'izay tokoa nasaindry zareo manao siny an'ilay taratasy andidiana-ndria nefa tsy avy dia nanaiky aloha. Fa maninona? Ka tokony ny havandrina ny vadindriny manao an'izanyko. Mbola hoelaka izy zao Sarika. Miangavy andria mba hanao azy. Eny ary. Sarika, alohan'ny andehanako dia tiako raha andry am-piadanana. Inona daholy ary zany lazaindry izany e. Aleo mihitsy alohandry makaina sao dia reraka loatra ka. Sao aky mbola afaka miteny mba hainao aloha. Mihaino andry ary aho e. Mifona andry mifona fa namadika andry. Namadika amin'ny finamanantsika. Namadika ahoana fa tsy azoko e. Talohan'ny ranareo sy ratoaky ihany efa nanam-pitiavana azy a. Ary tamin'ireny varolavitra ireny dia niarak'izay
Maninona tsara mifona kia santisy fatsirato sany misisika hiaraka taminy fa na niaraka izay dia ndrianiny tiany. Tsy naposiko, tena tsy naposiko ny nataonareo aho. Dia vita andriva kiry felana. Tsy faneniko kia sany tena meloka. Tsy ndrireny ny fitahako fa raha tokoa ange. Fa ny fitahandry ahoana koa? Vovitaka ny rainjanaka dia lasaiko taminy hoe isy ny rain'ity zasy ity rehefa nahafantatra fa be vokindry. Kanjo fantaniany ilay izy. Ary lanitro finina daholo ary izany. Sarika efa kilakisa izany fotoana hijanonako eto. Mamela azy azo atao naninona mafy ary tsy ahitako torisaka lafieritreretako an'izany. Inona moa izany ny tombontsoako ilavanina amin'ny zavatra efa vita e? Sady na inona fanadalana nataondry dia tompon'andraikitra voalohany rado nanaiky nanao an'izany. Tsy fa ohatra miantso antsika dokotera io. Andraso hoe alehako eny. Ahoana Hodidina saondry efa nataoko teo ilay soni. Sarika tazao tsara kiny zanako miangavindria. Eny akia aza matahotra indray fa ho tezaiko tony naterako izy. Efa manao ahoana filana tsy salama izany? Efa tsy namantsika tsony izy. Tara loatra izany? Tara kely ianao. Andray kosa kiry felana. Tsy niresaka farany akory tsika. Nifona aminao hony izy tamina mitany anao horainjanany. Ie. Nitantarainy daholo ny marina rehetra talohany nandidiana azy. Sarika, tsy manana resaka horesahana anao anakely azarado ah. Ampy amin'ny fahalalana fa navitana nitsakitsaka ny tokantranontsika ianao. Ary ianao mba ahoana ka? Sao dia adinonao ara fa mitondra voky ianao. Izay tsy ah. Fantatro tsara izany ka. Saingy izao koa nitadio fa tsy nanitsaka ny tokantranoko anaty amin'ny eritreritra fotsiny aza. Dia efa kibo be miariary hita mba hoky io veny ianao dia mbola mahavita manimary tena ihany ianao. Toeram-pitsaboana iray mikarakara manokana ny vehivavy manana olana amin'ny fitondrana voka sy ny vehivavy te hiteraka tsy manambady ny nanampy ahy. Efa manana traika efa manokana ny amin'izany ry zareo. Tsy nampirafy ianao mihitsy arado ah. Maninona tsara? Izany ny marina e. Tsy niaraka tamin'izaniza ah. Tsy fantatrao akory izany izay rainjanako? Ie, azonao tsara. Ka naninona koa nefa tsy lazaina hoe hanao an'izany ianao e? Satria fantatro fa tsy anaiky an'izany ianao e. Dia naleo anao namitaka nefa izao dia izaho ihany nomenao tsiny hoe namitaka anao. Ekeko hoe tsy nilaza ny marina fa na inona dalàna vitako tsy tao an-tsaiko velively ny ampirafy ianao rado ah. Eny e, diso ah. Ary mangataka fifonana aminao. Soroko aminao fa akoatrany hoe felana tsy salama iny dia andravona ny olantsika ny tena niverenako aty. Malahelo le tokantranona orintsika teo ambony alitara Sarika. Ny hoe amela ny adosoanao aloha izao mbola mafana mivoky sady mbola anaty fahoriana. Raha ny amin'izany tokantrano izany indray mialatsiny aminao aho fa tsy te herika an'izany tsony ah. Efa nomen'Andriamanitra zaza roa be izao koa ah. Aleoko mitaizan'ireo sisa fa raha ny fampirafesanao aho tamin'ny namako akaiky andrindra tsy ho voafafako moramora atao tsaiko sy atao poko. Sarika, mifona aho ah. Mialatsiny arado ah. Dia saraka izany? Izay ny mety sy mahasoa antsika.
inona ry tia nataony lahary reto ny olona ry fety daholo fa taiza lahy ny vadiny lahy ny taniana milaza fa tsy mahafantatra nefa efatrandro be zao lanitsita sekreanay kosa ve le sy olazaina amin'lahy daholo mbola nisy zavatra nijereko kely zay ay miandry sipa ve zany lahy ty sa manao inona eto tsy haiko tsony lese ho lasa dala kamba amin'ny farany ho lasa dala fa hoana ry ty zao vele tsisa ny fiainako potika tanteraka tsy sitrako nge lesiny na pirafy ambadiko saingy tsisy olona afaka ahazo zany lazaiko zany lehilahy mpamitaka sy tsy vanina masony olona ka manenina nefa raha miezaka manorim-piainana vaovao amin'izay lahy tantara efa lasa letra zany ry bainina tiako lesy ny vadiko mbola tiako arizyreriany no tiafiko mandrakizay nefa reny azy lahy nyti olona koatra azy ihany ko inona moa ny sakana tsy tiavan'ny lahy olo-kafa indray sady nareo raha teo angefa ny tsara ke zay nkely lazaiko hoe tsisy afaka ino zay lazaiko mihitsy fa tiako mivadiko ary tsisy mahasolo azy tsy tia olo-kafa zany ntsony mazava amin'lahy zany eny mazava amiko fa tsy mazava aminy ny olana manenina moa lesy raha mijery ny ho avy amin'izay lahy efa roa taona nge zay dia nandrana fa tsy sa so hiverina ny aminy nefa izy efa manana ny tiany ohatray ay hiverina ny aminy ty ho avy eritreretiny lahy manorim-piainana vaovao mihitsy lesany lazaiko manambady indray fa tsy azo ny lahy mihitsy koa ve zay lazaiko tsy mazoto amin'izany aho na efa manambady koa azy izy zao lesy rehefa nyfandinika izay sy mama amin'izay anaovana ny lahy dia nanapa-kevitra ny akatra hoe iresaka mivadiny sarika dia ny olonareo fa tsy hafaly any lahy ny zavatra hitako tany efa nanambady izy eny le ty izay nitenenako an'lahy hoe ny fiainan'ny lahy sisa banjinina tsy marina lesy zany tsy mino an'izany jereny lahy reto sary reto mbola ao amin'ilay trano mipetrahanareo izy no mipetraka tsisy manaprofo zay lazainy lahy mihitsy angereto sary miaraka mitaiza zaza sary mandehandeha fa tokony haka ny sarin-jareo miara-matory mihitsy avy vao afa-po lahy roa andro any nanara-maso tany fa ao foana io bandy io sady hitako miraikim-pobe amin'izy da mihitsy ry ty dia tena vitanao ve ry sarika tsisy tsinony zany fa elany mila mandinika ny fiainan'ny lahy amin'izay fa andenga ilay mangoronetana hiverina ny taninarivo lesy marina ny teny lafa mila mandroso eo amin'ny fiainana tsara aloha rehefa tonga sainy dia anao inona any aloha lahy sao dia anakorotany fiainan'olona indray ary lahy ty tia lesy fa tsy adala efa tsy anjara ny anay zany ka lehilahy tena mety lesy zany misy namako manana orinasa zay nge any azoko resahana raha hiasa ao aminy lahy sotra lesy fa tsy ilainy zany fa efa nahitasa zany lasa hoe ahoana rija misy akany nitaiza zazakambota zay any fikambanana mopera sy maserana nangana azy hitaiza za zao ny asa ao ataoko dia tapa-kevitra ny anoka tena ho an'Andriamanitra koa maninona tsara rado rado sarika fa manao inona ato ianao miasa ato ay ve ary tsy hitako mihitsy hatramin'izay sa voaingana ie voaingana ka ary ianao manao inona ato isan'ireo olon-tsotra manome fanampianany ankizy ato ay tsara kosa zany salama tsara nareo any ie fa taiza foana ho arado any tady fahasambarana fa tsy nahita zany
Za zao ny hevitra hoe efa nanambady ianao. Mety mba satroky tokoa nefa tsy nanambitana ohatranao. Tsy azoko. Ianao zao efa sambatra manana vady amanjana koa fa za ratsy angamba. Lehilahy-mpamitaka dia tsisy piti. Fa izany teny taminao hoe nanambady Nga ianao tsy manambady? Tsisy an'izany ka. Mitaiza azy dany la ara-pamehako eo amin'ny fiainana amin'izao. Fa inona mataitra anao amin'izany? Misy fotoana niakatra taty dia nahita ny tovolahy iny niaraka taminao mitondra zaza nandehandeha. Ay, cousin ako iny. Cousin? Tsy tsaroanao ilay tsy tonga tamin'ny mariazintsika fa mbola taraiky tany ivelany. Le hoe zanaky neny farany? Indrery ny zanany. Mbola tsy nahita azy koa moa ianaoko. Zana koa zany Izay ilay hoe mamitaka ny maso. Mba mahazo mamangy azy tafy Tsy maninona ka. Mbola tsy mifindra trano anie ahy. Misaotra sarika. Vetivety dia mifankazatra taminao izy da zaza endry sady mahafatifaty. Mahay mitaiza ny reniny. Zaza vao 2 taonako. Zao vao tena mitaiza Sarika tsy mba nanadino anao nandritra n'izay 2 taona izay. Za koa nge tsy nanadino anao rato Fa nahoana ary ny fiainantsika nohatra izao Tsy haiko. Zaho angamba mahasoa antsika kokoa. Za mino hoe fitondran'Andriamanitra izao ary mbola tsy tapitra eto ny lalana. Fa mbola tokony ho aiza? Tsy fantatro. Neniko mandramatiny namitehako ny tokantranontsika. Eny rehefa tena nandinika ny zava-nisy dia nahatsapa fa tsy hanao rery ny fahatsoana. Mba fantatrao moa saika nokatenao an'Andriamanitra anke no antony tena nahitanao atao amin'ny akany iny saika hiverina hiala nenina ny amintsika no nafantatra hoe efa manambady ianao izay no nahatonga isafidy an'izany. Tena ninona verin-dalana? Satria mbola tiako ianao dia hiala nenina ny amintsika. Mbola mahasoa antsika ve nefa izany? Tsisy zanakao izy da? Fa zanakao, zanaky ny namako, zanaky ihany izany. Sara tenge tsy afaka miteraka intsony. Matoky ianao fa tiako toy ny naterako ireo isaorako an'Andriamanitra aza nanome an'ireo raha toa ka sitrakao. Sa ianao tsy tia intsony? Mbola tianao arado Izay lesy le hoe manana lalana hieverany antsika Andriamanitra. Dia lazao ty fa izy koa le ty naniraka ny lampirafy Tsy adihevitra amin'lany izany fa ilazao an'izay lesy mama. Dia atao mariazy fandroana indray zany isany. Soratra tsotsotra ihany lesy. Dia mahaiza mandray lesona fitera. Aza bijaliana ny vady aman-janaka. Sotra lesy. Aza matahotra fa fianakaviana sambatra indrindra ny akonako hoe manomboka eto. Tsara lesy rehefa voniko fatotra an'izany la. Record FM nanolotra anao teo Vinany. Nosoratany fanomezan-tsoa mendriky ny afo. Ary mampionona Ralala olo-ravaka nofy ary diva no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanantotosa miaro fi